député vao vaky maliny amin'ny lesonako ka nisy député tiany député rehetrarehetra ka nisy député nampisaomy mangarara tao ary navita ny asany dia nisany voalohany Naiva Olodinina. Mienjana nitady eo amin'ny Naiva Olodinina sy Augustin Andriamananoro taoriny ny fanolorana samboady ho an'ireo solombavambahoaka Irmar tetsy amin'ny Karasoarano ny alarobia fa 4 ny volana Jolay 2024 lasa teo. Tsy hita teny amin'ny Karasoarano mantsy Naiva Olodinina nandritra ny fotoana fametrahana samboady ho an'ireto solombavambahoaka Irmar reto. Hovelabelana tao anatin'ity video androany ity indray ny mahakasika an'izany. Inona ary no nitranga teo amin'izy roa reto? Tao alohan'ny lanonam-panjakana natao izay anolorana samboady an'ireo solombavambahoaka Irmar dia nirosy tamin'ny famindram-pahefana ny filoha-levitry ny anteny miera-pirenena teo aloha Naiva Olodinina ho an'ny filoha-levitry ny anteny miera-pirenena vaovao Augustin Andriamananoro. Tamin'ny ankapobeny dia nizotra mpilaminana tsara ity famindram-pahefana ity ary mbola hita fa nilamina tsara ny fifandraisana teo amin'izy roa lahy dia ny solombavambahoaka Naiva Olodinina sy ny filoha-levitry ny anteny miera-pirenena na ny VPAN vaovao no sady solombavambahoaka Augustin Andriamananoro arak'izao hitantsika amin'ny video ahitana an'izy mirahalahy manao sini izao. Ny lamina tsara ihany koa ny fanomezana ireo fanalahidy na ny lakileny birao izay teny ampelantanan'ny solombavambahoaka Naiva Olodinina ary mbola navita ny sangisangy azy Naiva Olodinina rehefa nanome ny lakileny fiara izay nampiasainy nandritra ny filoha-levitry ny anteny miera-pirenena azy nandritra ny 7 volana ary mbola hita tsara ny famihana ihany koa izy mirahalahy. Nanao tokony lakileny koa tiany ny dikady dia ty le tompony anteny miera-pirenena tsy velona nandritra ny 7 volana fa nahoako. Tao anatin'ny lahateny izay nataony VPAN teo aloha Naiva Olodinina no nanamporofony fa rahalahy ny VPAN Augustin Andriamananoro akaiky azy na dia tsy misy rohim-pihavanana azy eo amin'izy roa lahy. Afaka henotsika tsara izany ao anatin'ity video fohifohy ity. Io président io dia niresaka tamin'ny voalohany hoe manam-pikasana ozy izy monsieur le vice-président dia hoy avy apetraon'Andriamanitra. Fa rehefa anjaranao président tonga ho azy tonga izy so manjaka rahapainanao président. Io rahalahy io nanao sangisangy fotsiny aho ny tsy fantatry ny olona dia anisan'ny fankiato anisan'ny mpitolo misy miteny mantsy sasany hoe nisy tsy mpitolo napetraka mpitolo io tsy ato tany am-politika atiako fantatsika rehetrarehetra zany fa akaiky fa nakaiky izany tsy misy rohim-pihavanana izay. Ankoatr'izay ihany koa dia tsapany Naiva Olodinina fa tsy mora ny toerana mahafiloha-levitry ny anteny miera-pirenena ka nanamafy an'izany firalahiana izany Naiva Olodinina tamin'ny alalan'ny fanomezana tso-drano ny VPAN vaovao Augustin Andriamananoro nandritra ny lahateny nataony tamin'io famindram-pahefana io sy ny filazana fa tsy misy alahelo amin'ny Augustin Andriamananoro i Naiva Olodinina na dia nesorina tampoka teo amin'ny toerana maha-VPAN azy araka ny hita tao anatin'ity video manaraka ity. Niaina zany ty fantatrareo rahalahy io Augustin Andriamananoro ary tsy misy alahelo nohatra ny teparasy ary fa tena mitsodrano azy ary tsara fantatsika reto tsara fantatsika reto fa tsy moro zany amy matolo ary zay ny vavahako aminao tsy moro zany hoe makony doyen ao dia efa misy miteny hoe tsy VPAN tsony ianao fa namaso ny zaka zany ny enana ny fanaovana politika eto Madagasikara fa io zavatra rehetrarehetra io
ain'andriamanitra. namaly ny lahateny nataony vempanina teo aloha Nèvre Olodinina moa araka izany ny vempanina vaovao Augustin Andriamananoro naneho ny fisaorana ny Nèvre Olodinina fa indrindrindrindra mbola nanamafy ihany koa ny voalazan'ny solombavambahoaka Nèvre Olodinina hoe tena mpirahalahy mianala marina izy roa lareto. Ndao arenona zany valitenin'ny vempanina vaovao Augustin Andriamananoro zany. Koa amaranako ny teniko dia ny fisaorana Andriamatoa Nèvre Olodinina diputeny Madagasikara izay voafito tao ambonimbony tany fahadimy. Akoatran'ny izay ataoko hoe anarana fiantsoana amin'ny andraikitra izay dia manamafy any milazako aminareo hoe mpirahalahy aloha izay. Mpirahalahy mianaratra amin'izay ary aiziko le teny teo hoe na tsy ray kibo aza dia tena efa fianakaviana iray. Niova nefa ny fandehan-javatra fotoana fohy tao aorianan'iny famindram-pahefana iny. Rehefa niroso tamin'ny lanonam-panjakana izay nanolorana ny samboady ho an'ireo lany solombavambahoaka Irmar izay tafiditra anatin'ny faritra Analamanga, Itasy ary Bongolava tetsy amin'ny Garasoarano ny herinandro lasa teo, izany hoe ny alarobia fa 24 ny volana Jolay 2024 lasa teo ireo solombavambahoaka miaradia amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia tsy tazana teny an-toerana ny solombavambahoaka Nèvre Olodinina nandritra n'ity lanonana ity. Tsy tonga nanatrika ny lanonam-panjakana fanolorana ny samboady ho an'ireo solombavambahoaka Irmar izay teo ambany fitarihan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Tokely Justin i Nèvre Olodinina ka nampametra-panontaniana ny maro ihany zany raha ilay lahateny no henoina tsara. Raha verina henoina tsara dia nanambara mazava izy fa tsy misy alahelo amin'ny Augustin Andriamananoro na ohatran'ny tay-parasy aza. Tsy misy alahelo na ohatran'ny tay-parasy ary fa tena mitsodrano azy ary. Rehefa nanontanian'ny mpanao gazety ny antony tsy nanatrehany an'ity lanonam-panjakana miavaka ity dia nanambara i Nèvre Olodinina fa tsy fametrahana samboady ho an'ireo solombavambahoaka Irmar izay lany teto Antananarivo ity lanonana ity fa fametrahana samboady ho an'ireo mpanaradian'ny vempanina vaovao na ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena vaovao Augustin Andriamananoro ary tsy Augustin Andriamananoro izay solombavambahoaka voalan'ny afaka maly hoy izy no anome lesona azy. Nanambara ihany koa i Nèvre Olodinina fa ny toromarika apetraky ny filoham-pirenena no arahiny araka izany fa tsy ny toromarika ny olona izay mihevitra azy io manana ny maha-izy azy eto amin'ity firenentsika ity. Fahatelo farany dia nilaza ihany koa i Nèvre Olodinina fa tsy voasa tamin'io lanonana io. Teo ako mety amin'ny fametrahana samboady. Voalohany indrindra aloha dia tsy député voafaky maliny amin'ny lesonako ka hoe okanisena io zavatra io dia efa mba nitendry izahay hoe samy manao any amin'ny circonscription ka ny atao hoe Irmar isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia aveko ihany isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina fa tsy hoe isika rehetra miaraka amin'ny Augustin Andriamananoro na isika rehetra miaraka amin'ny Tokely Justin na isika rehetra miaraka amin'ny Nèvre Olodinina fa isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ka mitoromaky Andry Rajoelina ny rahako fa tsy toromaky izay rehetrarehetra seho olona manana mahisy azy eto firenena. Nisy nefa ny organisation vaovao nataon'ny filoha lefitra ankehitriny Augustin Andriamananoro dia izay nanaraka azy tany dia nanaraka azy tany. Zay le izy, izay olona nasainy dia nasainy tany. Araka ity zava-mitranga ity dia fantatra fa nampiakapeo mafy ny solombavambahoaka Nèvre Olodinina rehefa tsy nitendrena ho filoha lefitry ny antenimieram-pirenena na vempanina intsony fa ny solombavambahoaka Augustin Andriamananoro kosa no nahazo an'izany toeran'izany. Ka nilazany fa efa fitsipika mipetraka ao anatin'ny antenimieram-pirenena hoy Nèvre Olodinina ny hoe any amin'ny distrika nahalany azy ihany no manao tatitra ny solombavambahoaka ka noho izany tsy any amin'ny Garasoarano no ametrahany ny samboadiny fa any amin'ny boriboritany fahadimy. Ny fanarahanay tompo dia ny hoe ao anaty fitsipika vaovao na ny règlement intérieur vaovao ny antenimieram-pirenena dia milaza fa tsy misy député mahazo manao tatitra any amin'ny circonscription tsy raha lany azy fa amin'izay malany azy.
ny fomba fiasa atao hatramin'izay jurisprudence dia rehefa metrahana samboady député de sady manao tatitra no mambiafatra ho an'ny vahoaka ary mandray fitenenana nalany ahako de to am'boribory tany fadimy fa tsy teny amikarako ka tsy eny any anao ametrahana samboady na eny ano anao tatitra sara manasa olona tsy ny ambassadeur na tsoko na ny gouvernement manontolo na zo olona rehetrarehetra zao fa ny vahoaka zay mifidy ary hitanareo ngam fa nametraka samboadiko tamin'ny 2024 de tsy mpanao politika tsy inona fa ny vahoaka zay mifidy ahako. Rehefa nitoy ny fanazavana dia nilaza ity solombavam-bahoaka ny boribory tany fahadimy ity fa tsy sitraponiny tsy nahavem-panina azy tsony ho an'ny faritany n'Antananarivo fa mbola mandini-teny izy hoe inona ny tsy nety teo amin'ny fomba fitantanany. Nahazo lesona ihany koa izy araka ny resaka nataony izay nanazavany fa tsy hananana namana sy havana ny resaka politika. Tsy sitrapoko ny alako teo fa naizary manontany tena ary mbola mandiny tena hoe izy tsy nety ve ny fomba fitantanako sa de tena savant Augustin Andriamananoro no nasoloahako tsy nisy fifidianana tao amin'ny arena fa samy nanolotra anarana de zary magaga hoe nisy député anisan'izany ry Augustin Andriamananoro anisan'izany ry Tinarivelo avy eny Ambatolampy ministra teo aloha nilaza fa anoanahako de gaga ny fangotsaka koa izy mba lesona ho azy zany ty hoe amin'ny politika zany a tsy hanana namana tsy hananakavana fa samy te hitondra avokoa gaga koa raha hoe lasa enina no naniro filoha-levitry ny faritany Antananarivo. Tsy vaozao ity filoha-levitry ny anteny miera-pirenena teo aloha Naivo Raholdina ity no nanazava ny fandehan'ity fanendrena ve-panina ity fa efa nazavainy tamin'ny antsipiriny mahakasika an'izany tany amin'ny fandaharana zakay arikary tao amin'ny fahitalavitra TV+ ny faha 4 volana Jona 2024 lasa teo. Ka na dia miverimberina matetika aza fa tsy manana alahelo amin'ny toerany na amin'ny Augustin Andriamananoro i Naivo Raholdina dia tsapa sy re amin'ny fomba firesany fa mahatsiaro voatsatokantsy avy ao aoriana ihany ny tenany. Tsy nampoziny mihitsy hoe tsy izy rery no nilatsaka ho ve-panina fa ay nisy enina be zao ka ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro no voatendry ny Birao Nasional tamin'ireo kandida enina ireo. Tsy mitovy le hoe nigotsaka ianao fa tsy lany tsy mbola nisy fividanana ngotsahako tao na tamin'ny CT ka tsy lany ahako fa na voalohany ana faharoa zay natramin'ny nanaovako politika ny zavatra natao tamin'ity ray mandeha ty a de tsy tahaka ny manaraka le hoe fidina fa samy nanovatra anarana avokoa ny rehetrarehetra de samy nandefa CV de ny filoham-pirenena ny bon national manapaka hitsitsy ny postuleko na ny tanjoko ny toerana nangatahako de nanao filoha-levitry ny antemera-pirenena na de nisy ary député maromaro nanolotra hoe ianao manaova filohan'ny antemera-pirenena fa rehefa tonga tao de reny mipotra hoe olona enina ono sy filoha no postulé na naniro ho filoha-levitry faritany Antananarivo de Andriamatoa Augustin Andriamananoro no nitendreny fa tsy vidina. Manamafy hatrany kosa ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina fa vitany soma tsara ny andraikitra nomena azy ary nampatsiahiviny mazava tsara mihitsy fa tiany solombavam-bahoaka rehetra zany solombavam-bahoaka Naivo Raholdina zany. Na vitany atitiko ako ary anisy député na vita lalàna be indrindra raha nisy député tiany député rehetrarehetra raha nisy député nampisaomy mangarahara tao ary na vitany asany de nisy voalohany Naivo Raholdina. Marina fa nodisoan'ny olona tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ny mahakasika ny hoe tsy nasaina tamin'io lanonana fanolorana samboady ho an'ny solombavam-bahoaka Irmar io ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina. Tena resaka fanarahana fitsipika tokoa ve no mahatonga n'ity resaka ity sao kosa dia alahelo toerana? Zay ny mahakasika an'iny vidéo androany iny. Azadiny manao j'aime ny vidéo sy misabone amin'ny chaîne. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray.